Mbola tsy mivany ny olona amin'ny tsy fampitsakafo na ny kere any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny mandraka kehitriny tsy mitazapotsiny ny olana mahazo antsika nefa ny vondrona Europeanina misy ny tetikasa samihafa izay nataony hanampiana ny Madagasikara hanamporofona ihany koa izay fiaraha-miasa izay. Anisan'ny mpiara-miombonatoka mahafatrapo amin'ny fanampiana ara-tsosialy ny Madagasikara ny vondrona Europeanina manoloana indrindra ny zava-mitranga any atsimo vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro dia anisany mandray anjara amin'ny fanohanana ny ady amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo sy ny kere any atsimo. Nous partageons cette préoccupation internationale pour la situation, notamment au sud, avec l'impact du phénomène. Mitovy amin'ireo namana amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny AINA satria tena maika ny fanapa-kevitra tokony raisina noho ny ateraky ny El Niño any amin'ny faritra atsimo Madagasikara izay misy olana maro samihafa ary mahasarotra ny famahana ny olana. Ho anay dia faritra anisan'ny voalohany toanany vondrona Europeanina ny faritra Afrika ary misy ireo tetikasa lavitrezaka apetraka amin'izao toy ny resaka fotodrafitrasa, ny resaka fitantanana ihany koa, ny resaka fampandrosoana ifotony. Efa noresanay tamin'ny talepanatanteraka ny programme iraisam-pirenena momba ny sakafo izay afaka omaly efa eo amin'ny fanampiana maika dia nanokana vola 4.8 tapitrisa euro ny vondrona Europeanina entiny indrindra ny hoanana vonjy-maika keoponina hatrany izay tratran'izay tsy fahampiana ara-tsakafo izay. Marina fa miara-misalama ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana amin'ity ady amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo any atsimo ity. Ahina ihany koa ny atongavany kere nitaiky ihany koa paikady lehibe izany dia ahafana miady amin'izany tsy fanjariana ara-tsakafo amin'ny fomba maharitra.